herinandro karatany ho an'ny malagasy. Eo ambany fitarian'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina, eo ambany fiahian'ny premier ministre Tsay Christian sy ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Oldera Ramaoloniasy sy ramatoa ministre ny asa tanana sy ny haitao sady mpiahy ny faritra Atsinanana Sophie Ratsiraka, ramatoa filoha lefitry ny antenimieram-pirenena avy ety amin'ny faritra Atsinanana Naharmamy Lucia Irma, andriamatoa loha olona voafidy teto amin'ny faritra Atsinanana, ireo solombavam-bahoaka voafidy ato amin'ny faritra Atsinanana, andriamatoa gouvernoran'ny faritra Atsinanana, andriamatoa prefet ny Toamasina, ireo lehibe ny distrika sy ny ben'ny tanàna voafidy ety amin'ny faritra Atsinanana dia faly magnasa ny saina jiaby amin'ny herinandro ny karatany ho an'ny malagasy izay atao amin'ny commune suburbaine Toamasina ny 12 May amin'ny 10 ora tsy diso, ary ao Brickaville eo Bazary amin'ny 2 ora tolakandro, ao Pasy Madinika ny 13 ny andro ny tsena, ao amin'ny trano pokon'olona Mahanoro ny 5 Jona amin'ny 10 ora, Vatomandry ao amin'ny commune Samatevina ny 9 Jona amin'ny 10 ora. Karatany fananantany tsotra mora manakaiky ny vahoaka.